arainao isaky ny amin'ny 6 heures sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 15 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga ny ao amin'ny vatany. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 heures sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 heures sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 15 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga ny ao amin'ny vatany. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 heures sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alléluia. Amin'ny fifanina lehibe indray raha sy ny babalala no ena amintsika amin'izao fotoana izao dia falibendray ny tenako mino aminao eto androany ary dia manona ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy amin'ny isatokantrano isam-batan'olona izay tonga miaraka aminay amin'izao alina izao indray miaraka aminay anatin'ity fandarana vavaka fiambenana izay rano amin'ny fandarana Andramboka izaho sy ny Aky Radio ary ny groupe izay maharesy. Tonga soa raha nareo tonga miaraka aminay dia tena aminao hoe tsika sendrasendra kory no nahatongavana eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Alleluia. Resy lahatra amin'izany ary avana malala fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Ka dia raha zao fotoana fahantsika mbola miara-mivavaka izao indray mandritatra amin'ny farany adin-dray sasany hoe raha antsika adin-dray sasany izay inoko fa tsy ho verimaina fotsiny amin'ny fiainanao fa tena andraisanao hery andraisanao aim-panahy koa dia tahiny tompo isika rehetrarehetra ifampiarahaba ihany tsika rehefa rehefa olona fa andorotsika hivavaka mandra-piandry ny sasany izay mbola mety an'irinany andorotsika hivavaka metraka ny fotoanam-pilatan'Andriamanitra. Andao ampandrotsika nambavitsika lovely hivavaka metraka amin'ny fotoanam-pilatan'Andriamanitra. Lovely anao ny fitenenana. Alleluia. Tahiny Jesosy pastera, tahiny Jesosy ihany koa tsika tsirairay avy izay tonga manatrika an'izao vavaka fiambenana izao dia mbola hiara hivavaka ary isika. Ny Jesosy malalana io mbola faly misaotra anao indray izay Jesosy malalany amin'ity alina ity satria mbola narovanao izay, mbola nitantananao ary tonga amin'izao alina vavaka fiambenana izao indray hiay ny feonao, handray ny teny mamy avy aminao indray Jesosy. Mila an'izany ny fonay, mila an'izany ny fananay, mila an'izany izay tsirairay avy izay tonga eto reto Jesosy malala satria izany teninao izany ny fiainanay, izany teninao izany ny famelobeloman'ny ainay Jesosy dia mangataka ny fanatrehanao feno eto amin'izao fandaharana izao izay Jesosy arovo ny connexion-nay, tendreo ny mpanomponao ny vavan'ny mpanomponao izay hitondra an'izany teny izany tena hoe omenao azy ny ositra Jesosy malalo dia ny teninao rery any any no voatory eto Jesosy dia tena hoe mpakalala ny anatin'ny fony tsirairay avy izany teny mamy avy aminao izany dia nizany izy tonga miaino eto, nizany izy izay mbola hiaino ihany koa Jesosy malalo dia tena hoe hiantefany izany teny mamy avy aminao izany, izany miafatra avy aminao izany Jesosy dia tsy misy very anjara fa tena hoe handray daholo Jesosy malala mba hanova ny fiainany tsirairay avy, mba tonga ny olona tsirairay avy hitodika aminao, hanankim-po aminao tena hoe hiova fiainana Jesosy mba fiainana ara-panahy araka ny sitraponao dia apetraka eo am-pilatananao Jesosy izao fandaharana izao rovo ny fitaovana rehetrarehetra dia ny fanelingelenan'ny devoly rehetrarehetra tena hoe tsy avelana hianan-kely eto amin'izao fandaharana izao Jesosy fa tena hifatoka izay tsirairay avy dia mba haheno hatramin'ny farany dia misaotra iray malalo. Alleluia. Amen.
Aleloia, mankasitraka indrindranao raha nampavy Lovely tamin'ny tamin'ny vavaka mamy izay entinao teto. Jesosy any mandry fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany. Aleloia. Tsotra amintsika ary androany ao amin'ny Isaia 10:30, 17:10 ary sy ny 18:20. Aleloia. Isaia 10:30, 17:10 sy 18:20 milatsiny no ovakitsika no tsodrano isika amin'ity androany tika dia samy mamaky aritsika Isaia 10:30, 17:10 sy 18:20. Amin'anaran'i Jesosy ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana ary vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fahatokiana mandrakizay. Ary ny oloko hitoetra amin'ny fonenana mandry fahizay sy eo amin'ny fitoerana mahatoky ary eo amin'ny fialan-tsasatra feno fiadanam-po ho aminao anie zany ary havana malala. Aleloia. Raha iso zany tsodrano zany nambiny Tsomakirinina Koety tonga soa Roseminina France Noromalaseny Madagasikara Côte d'Anela Belgique Itody Noeline France Yama Koety Natiana Canada Erikarak France Marie Jo États-Unis Mampina France Aingo Malala Rodriguez Arabie Saoudite Bersava Koety Ikerandrena Solo Madagasikara Kadaka Malala France Hortensine Koety Antonina Suzelle Suisse de Tsiriambaramella France Tous Jesosy Mandrakizay Allemagne Lovlitina France Miriarandre Malala Allemagne Nasimi Koety Asin'ny Apôstôly Madagasikara Jesosy Mandresy Madagasikara Antaria Marisalina Madagasikara Miriarandre Malala efa anteneko teo Marina Tiana Canada Soameva France Kadaka Malala France Erikarak France Soameva anteneko teo Artisanat de Madagasikara France tonga soa tahiny tompotsika rehetrarehetra dia marita hatramin'ny farany daholo. Aleloia. Marita hatramin'ny farany daholo. Inona no azontsika ambara androany? Inona ny fahasoavan'Andriamanitra azonao mba amezam-boninahitra azy amin'ity androany ity? Zao ny fotoana nomezantsika voninahitra azy, zao ny fotoana ilazantsika fijona vavolombelona raha misy ny azonao atao dia ambarao. Ny androany dia zao tena nilamina be mihitsy ny fiainako androany. Ny après-midi tsy niasa satria tsy nisy asa dia afaka nijanona tato an-trano dia mahafinaritra anahy satria misy mpiara-miasa sasany tsy hoe sasany fa mpiara-miasa rehetra mitotototo tena hoe miasa zara manana fialan-tsasatradiny iray moa sasany mbola ny fialan-tsasatradiny iray amin'ny atoandro iny ny sasany mbola ataony 30 minutes fa maika hiverina hiasa. Fa za kosa dia men'Andriamanitra fitsarana sy fiadanana dia nitsotsotra tato an-trano ny hariva manontolo zareo tsy hisy asa tena hoe hitako fahasoavana zany fahasoavana tena fahasoavana dia tsisy mampiazakazaka mihitsy ny tontolo andro fa dia tena milamina eny nisy zavatra nataoko asako tamin'ny maraina tokony ho sarotra be mihitsy izy io tena sarotra ny tokony nanao an'io asa io hany ka ny olona nanao an'io asa io ny zavatra nataoko zany dia misy olona tokony mandimby anahy dia zao ny tenenindreo hoe fa ahoana nanaovanao an'ity tsy vitako ty izy fa ahoana nahatongavanao tamin'io toerana ahoana nahatongavanao teo amin'io le zavatra natao io zany dia za koa tsy tadidika ahoana moa nahatongavako tamin'ilay izy satria sarotra misy zavatra nampidirina zay zany dia zavatra nampidirina io sady juste be mihitsy no tena fiasak tokony tsy ho vita fa rehefa napetraka ilay zavatra vita dia ny olona hanala an'io tao tsy nahita ny hevitra nalana azy ahoana no nampidirina tsy possible azy fa tokony hoe raha vita ny nampiditra an'ity dia tokony vita ny manala an'ity fa ahoana rado no nampidiranao an'io dia nazary tena variana nijery an'ilay izy ahoana moa no nampidirako an'io satria tsy tokony tena tsy tokony possible zany. Dia ohatr'izany ny fiainantsika misy fotoana tsy tadidintsika tsy fantatritsika fa ahoana tokoa moa tena hoe tsy takatry ny saina misy fotoana hitanantsika ampiasain'Andriamanitra amin'izao fotsiny dia nantsika ary tsy mahafantatra hoe ahoana no nahapossible an'iny fa dia hitako hoe sapaka tena momba Andriamanitra dia mba hijereko vavolombelona aminareo dia
anjaranareo indray zao no manoratra inona no azonareo ambara tena fidrina avombelontsika enoiritsika iza no nijoro avombelona voalohany ao tahiny Jesosy aloha niaina maheso Italia Marie Angela Dubai Marie Gilda Koety tonga soa daholo isika Amerika mamina angélique eto dia mamilaza amintsika fa rapitso septième anniversaire ny Akiradio fa zany hoe amin'ny zoma vao fetentsika io dia manao teny roa ihany koa nefa fa mialatsiny aminareo izay mety tompona andraikitra tompona anjara rahampitso fa raha tsy miova ny programako rapitso dia tsisy fandarina satria andeha lavitra rapitso ary tsy maintsy tratrariva ary horeraka ihany koa ka dia eto dia efa milaza fa raha tsy misy ny fiovana nefa mety misy tampoka ihany ny antsefatsefany eny dia atreto aloha dia tsy misy fandarana antsika rapitso na dia samy mankalaza ny fafitoanany Akiradio any ato ka hatrany tsirairay avy any tsika rehetrarehetra ilay radio kelintsika ity halleloia dia hoe manambytsoa tonga soa tahiny tompo zay ary noela andaontsika tonga dia anao hira rehefa anao hira tsika dia afaka manomboka manoratra ianao ny zay nataon'Andriamanitra taminao zay hitanao hoe mahazonao amezam-boninahitra azy tsy hanomboka ty fandaranty raha tsy misandratra eto ny Jehovahandriamanitsika tahiny Jesosy ary azasika patitsika koa France tonga soa menofinahitra ty misy hira tolotra anareo hira mahafinaritra be izy ty dia samy mankafy daholo samy miaino teny rehefa avy eo ary menofinahitra daholo Lord.
Alleloia. Torotoro-kena mifoka amin'ny hira iny ry havana malala. Tena mahafinaritra be ilay hira. Voakasika kely mihitsy mifoka ny hanao ny hira iny teo am-panomanana fa dia atolotra am-pitiavana be antsika rehetra izany hira izany. Mba hitsenan'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra amin'ny fifaliana tao ireny isika rehetra rehetra reto. Amen. Izany ny antony zao hazakazaka antsika izao indraindray mahatsiaro eny ianao hoe Jesosy io aiza ihany ianao. Nareo ve ravana mba mieritreritra ohatran'izany eritreretiko izany hoe raha ohatra tonga tamin'ny 2010 Jesosy dia misy olona voavonjy tao tamin'izany dia misy olona tsy tratranjo taty aoriana. Raha ohatra indray amin'izao 2025 izao Jesosy no tonga, mety misy olona nirehatra hoe tamin'ny 2010 efa tsy mivavaka intsony amin'izao fotoana izao. Mety eo amin'ny anjarany indray izao ilay mivavaka be dia ataovy mivavady mifikira fa miandry an'izany ny ataontsika eto. Mandeha ny fiainam-pirenena sy ny zavatra rehetra ny fiainana eto amin'izao tontolo izao tsy maintsy mihodina fa aza adiny fa manana ny zavatra ngeza-be andrasana isika ry havana. Ary rehefa niainao ny hira iny ohatra dia tena voakasika ny foko hariva teo alohan'ny fandarina niainao ny hira iny teo am-panomanana fandarina dia tena lasa be mihitsy ny saiko mieritreritra an'ity fiainantsika ity hoe Jesosy io. Raha 20 taona lasa ohatr'izao ianao no tonga tsy mbola tao anatin'ny eritreritro koa izany hoe hitsenan'i Jesosy izany. Ary raha androany aiza ho aiza Jesosy dia aiza ho aiza ianao, aiza ho aiza isika mianakavy. Isika ve mbola manana fanaterana an'izany hoe hitsenan'i Jesosy amin'ny fifaliana eny amin'ny rahoan'ny lanitra izany.
tena lasa ny saiko teo ohatry ny hoe tsy haiko izay fomba ilazana anareo zavatra atao ny aina mpineno an'iny iny teo ohatry mangorangorana toritory zany ny foko dia zany dia ho afarako ny olona hoe raha tsy tonga Jesosy fiandroany dia mifalia ianao satria nahoana mbola afaka indray ianao hanatsara hatrany ny fifandraisanao aminy hany ka amin'ny fotoana tonga tokoa izy dia tsy mba ranomaso ny hitsenana azy, tsy mba ranomaso ny hijerena azy eny amin'ny rahona lanitra fa fifaliana. Voalaza fa tsy misy fifaliana ohatr'izany, tsy misy. Voalaza fa tsy misy fahasambarana ohatr'izany, tsy misy. Tsy mbola niainana teto an-tany daholo ny zavatra iainantsika amin'izay segondra ratom-pahany segondra zay manomboka amin'izay fotoana izay dia zavatra mbola tsy niainanao teto daholo. Mety efa faly be angamba ianao, tsy haiko inona zavatra nahafaly be anao teo amin'ny fiainanao, inona zavatra tena hoe nahatsapanao mihitsy hoe sambatra, fa tsy mbola nisy idiran'ireny zany rehetrarehetra zany amin'izany fotoana izany. Hotahiny tompony antsika rehetra. Hiditra toroteny tsika taloha himaky témoignage tsika. Hoy mampionona izany sikotra sofina tamin'ny coton-tige, lasa lavitra be ilay izy dia voadona tany amin'ny latin'ny sofiny tany, narano be mihitsy ny sofiny omaly alina. Dia voninahitra n'Andriamanitra fa tsika moa akaiky mpamonjy, tena akaiky mpamonjy satria nahoana rehefa nametra tany izy tamin'ny alina dia sitrana soamantsara lehibe Jehova. Arabaina mampionona sitrana. Hoy Andrea Marisalina, aleloia, dia raiko Jesosy dia raiko foana Jesosy malala fa na dia eo aza ny korotana tia-tanà izay mampisavorovoro ny sain'ny olona rehetra, za kosa tena mahatsiaro filaminana sy fahatoniana be ao anaty aty ambanivohitra. Misaotra indrindra Jesosy malala, aleloia. Hoy ny Charline. Ny tompo $100, Berta, tonga soa daholo. Hoy malinatana isaona n'Andriamanitra nanome tombonandro sy fahasalamana ary mbola tonga etontsika rehetra miaraka miambina. Marina izany. Misaotra malinatana. Hoy $100, aleloia, mankasitraka ny zokilovily izy. Misaotra n'Andriamanitra hoy kadaka fa raha niditra hôpitaly urgence ny vadiko androany. Ny raha tato-drano izy hanao rendez-vous juste consultation tany amin'ny dokotera ka efanina izy no hitan'ny dokotera fa tsy tsara ny fahasalamany. Tonga dia nalefa ny dokotera aingana tany amin'ny urgence amin'ny hôpitaly hampanaovana aingana prise de sang hijerena aretina. Raha Jesosy fa rehefa nentina mba afaka atao amin'ny groupinay dia misy groupinay dia misaotra n'Andriamanitra fa indray examen tsy misy ninina alefa nody eto an-trano soamantsara. Voninahitra anao Jesosy malala fa tena mpanasitrana ianao. Arabaina tonton Fred dia ho lasa an'izay ny aretina ratsy rehetrarehetra. Marary fahasalamana. Aleloia. Tsara Jesosy tsika fa tsy lavitra mpamonjy tsika. Hoy Daniela manao hoe ny toloandro menakavy dia isaorako an' Jesosy fa mbola nomeny tombonandro sy fahavelomana sy ny fiteniana sady nomeny fahasalamana hatrany fa tsara ny tompo dia voninahitra ho azy irery ihany. Aleloia, amen. Hoy Daniela. Hoy Bersavay, misaotra n'Andriamanitra ny lamina ny tontolo andro ary salama ny menakavy sy ny ankohonana terainy Jesosy malala, amen. Hoy Bersavay, tonga soa aingodrinandrina solo. Hoy Rika hoe aleloia, dia raiko Jesosy fa ny lamina avokoa izay rehetra natao sady mbola narovana izay menakavy kely, amen. Hoy tojoe ny tontolo androko androany dia isaorako an' Jesosy fa nisy havanay nandeha ny grevy androany dia tsy niteniteny zareo raha tsy efa tafavena atao an-trano. Mafy loatra ilay fiainana sady mba te hiova fiainana amin'ilay situation misy an'i Madagasikara dia na dia misy risika be aza ilay migrevy dia lasa ihany zareo dia nitantara hoe nandeha ny grevy anay dia faly be zareo fa voaalo sisy naratra na dia olona iray aza tsisy bus intsony koa dia tampoka teo dia nisy camion be nitondra zareo tany an-trano. Aleloia, dia rainy Jesosy momba azy ireo isaorako any koa Jesosy nametraka fizaza azy. Dia tany Ameritsy atosika fa izany mpitondra avinareo ka ny Ameritsy atosika. Mafy be ilay olona any Ameritsy atosika 30 kilometra nandana ny tongotra hatrany Analakely. Tahian' Jesosy aingodrinandrina sotro. Hoy Sandolahy, isaorako Andriamanitra lamina tsara be ny tontolo andro androany. Aleloia, amen. Hoy Lina hoe misaotra n'Andriamanitra fanafinaritra be ny tontolo andro afaka nitarika kiavitra ny fampiona sy ny tafatafata amin'ny groupinay voromailala natrika fitaoam-bavaka atao amin'ny ketimonie. Aleloia, tokony asa mandrarano lamina be izao tafahana soamantsara amin'ny faty aman-janaka ato an-trano izao. Dia raina Jesosy amin'ny fitandamiana rehetra voninahitra ho azy irery ihany, amen. Hoy ranom-bavamena tontolo andro dia isaorana Jesosy fanaraminy soamantsara salamantsara amin'ny vatana ary nomeny azy izay rehetra sahaza androany isaorako azy, amen. Aleloia. Voninahitro n'Andriamanitra ihany no izoky itody
fa nomeny tombonandro anio no tsy naheno loza tamin'ny fianakaviana ary nahazo fahasoavana ihany koa ary afaka hanatrika fandarana telo anio. Alleluia, amen, alleluia. Nahatsiarovany manambotsoa tamin'ny mbola kely ny izy teo angaha efa tamin'ny manambotsoa mbola kely ny ry dia efa nisy iajana be kosa makasitraka niata iny tompo mara zany toza fa tamin'ny 2010 dia efa tsy nisy an'izany niandry an' Jesosy zany. Tahiny tompo Ferana Rakoto ihany koa tonga soa, Razana soa Sylvie tonga soa. Tahiny tompontsika menakavy izay no ela misaotra anareo tamin'ny fijonao vavolombelona. Jesosy hamaly fitianareo. Izay no ela ary fandaontsika hiditra amin'ny toriteny izay hoe tandremavatsika Rozimina. Alleluia. Tsy nandeha tongotra fa nody tamin'ny kaminao zany efa nameritsy atosika. Mahafinaritra be zany. Alleluia. Ndao ary tahiny tompo ary Rozimina, nampavy Rozimina, anao ny fitenenana. Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia ho an'ny sika rehetra ny fiadanan'i Jesosy mankasitraka pastera mamy fitenenana eto amin'ny sehatra ny vavaka fiambenana. Dia andray tenin'Andriamanitra isika mba ahafahantsika indray manazava ny ara-panahintsika sy ananantsika fitokiana mba ahazo ny herim-panahy avy amin'Andriamanitra, fahasoavana avy amin'Andriamanitra ary ampahazoto antsika atoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Dia andray teny mahasoa isika avy ato amin'ny soratra masina Deutéronomia toko 4:20, andininy 4:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Anio no andidin Jehovah Andriamanitrao, anao anaraka ireo didy sy fitsipika ireo, koa tandremo sy arao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ireo. Ary ny sora-bangy dia manao hoe ny teny farany ampahazoton'ny Israely hatoky ny fahasoavan'i Jehovah sy anaraka azy. Amen. Vao tamin'ny herinandro lasa isika dia nanaraka any misionera ny didi folo ary fandarana feno famakafana ny didi folo no hitantsika teto. Ary androany dia mbola tonga ny tenin'Andriamanitra mandidy anao anio sy manome teny farany mba hampazoto anao ahatoky fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia omeny anao ary efa nomeny anao dia anananao fitokisana fa ireo fahasoavana izay efa voarainao sy narotsak'Andriamanitra taminao ireo dia tokony anananao fitokisana tanteraka fa avy amin'Andriamanitra ilay Jehovah tomponahary atsika. Anio izy no andidin Jehovah Andriamanitra ao anao, anaraka ireo didy sy fitsipika ireo, koa tandremo sy arao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ireo. Tena mampatsiahy antsika ny fakafaka rehetra izay natao tamin'ny fampianarana ny didi folo nataontsika tamin'ny herinandro lasa iny dia mbola mampatsiahy antsika ny tenin'Andriamanitra andidy antsika, andidin Jehovah antsika mihitsy ny fanarana izany didi folo izany. Nefa amin'ny maha olombelona antsika hoe sarotra ihany ny manatanteraka izany. Fa isika dia tsy maintsy miezaka, mitsangana, mijoro ary manakatra lalina ny fanahintsika mba ho tody ao anatin'izany didi folo izany. Ho voatandrina ny tenantsika, ho voatandrina ny fanahintsika, ho voatandrina ny fontsika rehetra. Ary Andriamanitra dia tsy mba manao zavatra tsy ho vitantsika izany. Be dia be mihitsy zavatra hitantsika ataon'ny namantsika fa tsy vitantsika. Hoe tsika milaza hoe aiza ny ahavitako an'iny? Ry havana, rehefa zavatra vitan'ny hafa dia
manana herim-panahy avy amin'Andriamanitra dia ilay fahasoavana izay arotsaka ny Jehovahandriamanitra ao anatin'ny fanahinao tazomy ary ananao toky ao anatinao mba ilaza hoe tsy misy zavatra nampanaovin'Andriamanitra ahy tsy ho vitako. Rehefa tsy vitanao iny zavatra iny fanirianao dia entam-bavaka mba hanatanterahanao ny zavatra tsara mendrika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fahasoavan'Andriamanitra ny fahaizantsika miheno ny feon'i Jehova ary horakitra soa avy amin'Andriamanitra ianao rehefa mahalala sy mahay manavaka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa mahalala anao sy mahay manavaka ny sitrapon'Andriamanitra dia eo mihitsy no anandratan'Andriamanitra anao ho rakitra soa ho azy. Ary tsy ho azy irery fa ataony ho an'ny firenena rehetra mba ho fiderana ho azy anie ianao isika tsirairay avy rehefa manaraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Dia izany ry havana teny soa mamy mba azahoantsika toky fa ny fahasoavana rehetra izay efa narotsaka tao amintsika dia aoka anananao finoana fa tsy azoazonao fahatany izany fa azonao avy amin'Andriamanitra. Ninona zavatra nampifaly anao sy nahitanao fahasoavana, fifaliana, fahombiazana tany anatinao na atao anatin'ny fianakavianao sy ny ankohonanao sy ny zavatra rehetra izay nataonao dia raiso ho fahasoavan'Andriamanitra nomeny anao izany ary mahaiza mankasitraka sy manome voninahitra manome fiderana azy mba hahafaly azy fa izany ihany no mba kadô kely azontsika omenan'Andriamanitra. Tsy misy zavatra hafa ninona zavatra ezaka tianao atao atsika tsy afaka anakatra ny lanitra fa ny fanahintsika no tonga any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloia. Ary aiza dino fa misy zavatra andidian'Andriamanitra anao izay tsy ao anatin'ny didy folo tsy fantatrao ary tsy ankatoavin'olona. Izany rehetra izany dia fahasoavana manokana omen'Andriamanitra anao. Zavatra tsy hitovizanao amin'olona ary tsy hitambaranao amin'olona dia izany rehetra izany dia fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Ny famirapiratany tokantranonao, ny fanananao fifaliana any anatin'ny fonao rehetra, ny famirapiratany ankohonanao sy ny fianakavianao amin'ny fomba tahaka ny nanavany an'i Jakoba dia hita fa tena hoe fahasoavana manokana nomen'Andriamanitra anao satria avy amin'ny anaran'i Jehovahandriamanitra ao no hitafianareo fahasoavana, fahatsarana rehetra izay mampamirapiratra ny mombanareo rehetra dia fahasoavana manokana avy amin'Andriamanitra. Eny, na dia tsy hamirapiratra aza ny manodidina anao, na dia tsy mahafinaritra aza ny manodidina anao, fa ny anatinao any dia misy zava-miafina izay anananao firaisana amin'Andriamanitra dia izany zavatra izany dia fahasoavana avy amin'Andriamanitra avokoa. Mahereza ry havana fa manomboka avy any anaty ny fahasoavana ary mivoaka ety ivelany dia mahita ny fitafian'Andriamanitra anao ety ivelany dia hita fa mitafy ny voninahitr'Andriamanitra isika rehefa manaraka ny sitrapony, rehefa miezaka manaraka ny sitrapony masina ao amin'i Jesosy. Dia ho voninahitr'Andriamanitra anie izany rehetra izany. Mino androany dia izany teny izany dia teny farany ampazoto anao atoky ny fahasoavana nomen'i Jehovahandriamanitra ao anao ary tokony anaraka azy anio ary mandrakizay. Ny efa lasanao rehetra mino efa manaraka an'i Jehovah ianao fa mety androany ianao mety naika efa ho reraka sy ho tolefika. Mijoroa androany ary manana fanantenana raiso Jesosy ahatsangana anao indray ahatonga anao olom-baovao sy olona mendrika ao amin'ny Jehovahandriamanitra ao.
misaotra anao izay nanaraka ny fandarana sy mba naheno ny fitarian'ny fanahy masina anao mba hitia sy hanaja an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra. Alleluia. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao anavavy Rosemina fa anatin'izay vavaka mamy be izay tenin'Andriamanitra izay nentinao izay dia Jesosy hamary fity dia mitombosa sy fahasoavana hatrany dia mahareza foana amin'ny asan'ny tompony. Matoky simina fa voarahintsika izany hafatra izany dia amelabelatra ihany moa ny tenako na dia vampy ara izay voalaza. Raha misy vola sara baiko dia ara-baiko ihany. Marie-Jo États-Unis raha roso olika Koety dia izay daholo ngamba ny mbola tsy Thierry Albenza France tonga soa. Tahiny Jesosy dia taona natoko fahina amby roapolo andininy faha enina ambin'ny folo ny Soramany dia teny farany hampazotiny Israely atoky ny fahasoavan'i Jehovah sy hanaraka azy. Halleluia. Teny farany hampazoto an'ny Israely atoky ny fahasoavan'i Jehovah sy hanaraka azy. Ity zany teny farany ity zany tokony handresy lahatra. Teny farany zany tsy misy intsony ao aorinany. Ity zany tena tokony hoe handresy lahatra. Ity teny ity zany tena nandresy lahatra ny zanak'Israely hanaradia an'Andriamanitra sy atoky ny fahasoavany. Hoy hoe tenin'Andriamanitra manao hoe andiny fahina ambin'ny folo amin'ny Deutéronome toko faha enina amby roapolo. Anio ny anidiny Jehovah Andriamanitra anao hanaraka ireo didy sy fitsipika ireo ho tandremo sy arao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ireo. Amen. Efa nampiteny an'i Jehovah ianao androany fa ho Andriamanitra ao izy. Ka andeha amin'ny lalany sy hitandrina ny lalàny sy ny didiny ary ny fitsipiny ianao ary iain'ny feony. Ary Jehovah kosa efa nampiteny anao androany fa firenena rakitra soa azy ianao. Araka izay nolazainy taminao mba hitandremanao ny didiny rehetra sy hanandratana anao ho ambonin'ny firenena rehetra izay nataony. Halleluia. Ho fiderana sy ho anarana ary ho voninahitra. Ary mba ho firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ianao araka izay nolazainy. Halleluia. Amen. Anio ny andidian'i Jehovah Andriamanitra anao hanaraka ireo didy sy fitsipika ireo ho tandremo sy arao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ireo. Fa efa nampiteny an'i Jehovah ianao androany fa ho Andriamanitra ao izy. Inona mahatonga an'i Jehovah niteny tamin'ny zanak'Israely hoe Andriamanitra reo izaho. Dia tamin'ny alalan'ny fitandreman'ny zanak'Israely ny didy sy ny fitsipika izay nomen'i Jehovah Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe tandremo sy arao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Izany hoe tena hoe amin'ny fonao sy amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Satria havana ny didy sy ny fitsipik'Andriamanitra dia ilana ny rehetra rehetra izao. Tsy voatandritandrina fotsiny. Tsy mora zany mitandrina didin'Andriamanitra zany. Tena tsy mora zany. Rehefa anjely dia rehefa olo-masina ny olo-masina ao an-danitra ao ny loholona ao an-danitra ao zany efa fiainana mitandrina didin'Andriamanitra. Etretinareo tsara fa Losifera azo lazaina ho tananakavanan'Andriamanitra tao an-danitra tao tsy mitandrina didin'Andriamanitra. Nefa Losifera dia efa niaina tany an-danitra. Enzana be nge zany ravina ianao zany any an-danitra ny toerana misy anao fa mbola tsy nahitandrina didin'Andriamanitra ihany. Losifera ny tratran'izany. Eto kilazananao zany hoe tsy gaga tsika raha tsisy mitandrina didin'Andriamanitra eto tany. Ary inona natao Losifera vonidina teto tany? Maniraka ny olona, mitarika ny olona anao tahaka azy, andika ny didin'Andriamanitra, hanohitra an'Andriamanitra, handrafy an'Andriamanitra, hitevia an'Andriamanitra, hanohatra. Ny Losifera dia efa tsy nitenenin'Andriamanitra intsony hoe Andriamanitra ao izaho.
I Losifera zany raha tamin'ny voalohany izy azo lazaina ho zanak'Andriamanitra tao an-danitra tao, dia vonona teny amin'ny kopia mihitsy ny anarany, ny gomina tanteraka, père inconnu. Ny anjely rehetra mbola nijanona an-danitra ao, Jehovah Andriamanitra ny rainy, Jesosy Jehovah ny rainy, ny anjely Jehovah ny rainy, ny olona efatra amby roapolo Jehovah ny rainy, ny zava-manan'aina rehetra ao an-danitra Jehovah ny rainy, fa ny devoly Losifera tsy manana ray zany intsony. Anatin'ny kopian'ny Losifera zao efa père inconnu pays sisany eo, satria ny esorina tsy ho isan'ny zanak'Andriamanitra intsony. Etika ilazana anareo zany hoe mitandrina didin'Andriamanitra fianarana. Inona mety fianarana hitana hoe sarotra? Betsaka aminareo zao mbola mpianatra, dia tia teny anareo hoe misy aminareo ireo manana fianarana sarotra atao be, misy aminareo tena anaty ritmana fianarana tsy takatry ny saina tena re mety mahatady ankivy mihitsy, misy aminareo mianatra zavatra tena lalina be mihitsy. Fa za te hampianao androany ny mitandrina didin'Andriamanitra io mbola sarotra noho ireny, ary zany mahatonga antsika mbola solafaka foana isaky ny mihetsika. Satria nahoana? Satria ny tranga rehetra miseho eto amin'ity zao tontolo zao ty, ny zavatra rehetra iainantsika eto amin'ity zao tontolo zao ty, dia misarika antsika hanohatra ny didin'Andriamanitra daholo. Misarika antsika hanohatra ny didin'Andriamanitra daholo. Izy hoe inona mba fiainanareo mpivavaka eto fa ny zavatra tsara rehetra tsy azonareo atao. Satria ny akabetsahan'ny zavatra tsara rehetra dia manohatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ary tsika dia efa ilainy lazaina fa zanak'Andriamanitra. Isika rehefa nitenan'Andriamanitra hoe za Andriamanitra reo. Ianareo firenena rakitra soana. Rehefa manao vakansy tsika ohatra eny amin'ny taontaona tantina, any taontaona sy tantina, ka rehefa misy ohatra hoe tsapanay zany taloha tamin'izay mbola kely, dia miara-mandeha vakansy any ambanivohitra, any amin'ny tantinanay any ambanivohitra. Dia izy mananjanaka cousin anay sy ny cousine anay, miara-maditra zao zay sy ny cousin anay, fa ny cousin anay tena zay taloha fomba fitaizana anay mafimafy zay. Dia any ambanivohitra anay misy any amin'ny tranonay, tranon-drazanay zany, misy efitra kely anankiray zay, tena nampatahotra anay mihitsy izay te efitra kely, nahatonga anay endry. Fa ny anaran'io efitra io tranomaizina. Dia io efitra kely io zany efitra kely fametrahany zareo entana, izay tamin'izany tsy nahafantatra mihitsy inona fa ny fantatra hoe tranomaizina. Dia izay maditra dia ampidirina ao amin'io efitrano io, ohatra ny efitrano kely misy biblioteka izay ilay izy fa tsisy jiro. Dia izay maditra ny zanak'io ramatoa dia alefa ao an-tranomaizina 10 minitra dia miditra ao an-tranomaizina. Dia tamin'izany ary avana tena traumatisé kely mihitsy rehefa mankany ambanivohitra dia tsy sahy maditra. Fa maninona? Vao maditra ilay cousin anay dia tonga tranomaizina. Dia mahafantatra hoe tranomaizina dia ampidirina ao an'efitra kely dia mitomany eo dia tsy vohain'ilay tantinanay fa averina 10 minitra ajanona ao tranomaizina. Izay anaran'ilay efitra kely, ao an-tranomaizina. Fa isaorako an'Andriamanitra za mbola tsy niditra tao an-tranomaizina hatramin'izay tany amin'ny tranonay izay, tany amin'ny tranon-drazanay, trano-dadabeanay. Satria maninona? Vao tonga any ambanivohitra hanao vakansy dia tonga dia endry be satria tsy teo ao an-tranomaizina. Ravina malala. Nanay ohatrany hoe fampitahorana be ny hoe didin'Andriamanitra, voaozina, voakapoka very any amin'ny elona fa tsy mitandrina didin'Andriamanitra. Tsy diso aloha izany. Fa ny fomba hitondran'Andriamanitra azy dia izao. Tia fampirisihana azy zoto. Dia zavatra tenen'Andriamanitra, Jehovah Andriamanitra rehetra tsy izay tsy mitandrina dia veriny amin'ny elo. Na dia marina ary fa dia veriny amin'ny elo izay manitrantsika an'Andriamanitra sy tsy mankatoa an'Andriamanitra.
fa ny an'andriamanitra ny ahariariny eto de zao raha ohatra ho sisy nareo hitandrina ny didiko de mampiteny anay nareo androany fa rakitra soa anay nareo ary zao araka izay nolazaina taminao mba hitandremanao ny didiny rehetra sy anandratany ianao ho ambonin'ny firenena rehetra izay nataony ho fiderana sy anarana sy ho anarana ary ho voninahitra raha mitandrina ny didin'andriamanitra zany ianao de ho asandratr'andriamanitra amboniny firenena rehetra possible zany ny firenena rehetra very fa mba tsy hampitahoranao ianao angeka very vao tsy mitandrina de tenen'andriamanitra hoe ianao raha mitandrina de ho asandratro halleloia de zay mahatonga le teny hoe teny farany ampazoto ika zany mampazoto mivavaka angera teneniko foana hoe ho any an-danitra tsika fa tandreo mididin'andriamanitra fa na ianao io arokambola teneniko tandre amitaizany ray nareo tsy tandra zavata very any amin'ny elo tsy miteny an'izany tsika tsy mampatahotra zany satria tsy mampazoto zany ary raha tonga mivavaka aza ny olona ampitahorana elo de tsy noho ny fitiavana an'andriamanitra fa noho ny fatahorana ny elo zay eto mifandarin'andriamanitra izao de miezaka mitory amintsika fa tsy tokony ho tahotra averiko le tahotra io misy karazany roa misy tahotra hoe matahotra an'andriamanitra de manaja an'andriamanitra ny dikan'izay misy zay tahotra an'andriamanitra de iny ndray le mandray an'andriamanitra ohatrany hoe mpifampitahorana de tonga mivavaka ihany satria matahotra an'andriamanitra sao de voakapoka matahotra sao de very fa ny olona tsy mba resahana an'izany fa omena teny ampazoto de zao tonga mivavaka izy satria te ho any an-danitra tonga ny an-danitra satria tiany fotsiny tsotro zao andriamanitra mahafinaritra azy andriamanitra halleloia zany rany teteny aminao fa zany teny zany tokony hampazoto anao anaradian'andriamanitra misy ten'andriamanitra zay nge vakitsika amfilazantsara ny jaune andriamanitra nge ravana malala rehefa nifidy ny zanak'Israely de zao tsy mba tenen'andriamanitra hoe sakaizako nareo na namako nareo na ho izy andriamanitra hoe vadika anareo za ihany no vadinareo vady zany de raha ny araka ny sitrapon'andriamanitra de vady zany vadina mandrapahafaty ny an'andriamanitra zany rehefa manao contrat amintsika andriamanitra zany rehefa manao fifanekena amintsika de mandrak'izay foana fa ny antsika mandrapasitrany ny aretina mandrapahafaky ny trosa mandra-pivahan'ny olana mandra-pahafaky examen mandra-pahita vady zay ihany rahantsika an'andriamanitra misy tantara mampalahelo zay tamin'ny zay namba hitako zay tantara zay tamin'ny deuxième guerre mondiale iny hoy de tany Angleterre nisy mpivady misy mpifamofo de miaramila le rangahy le zazalahy de fankaty be mihitsy azy zareo reo de rehefa fankaty be mihitsy zareo de voantso andeha hiady le lehilahy tamin'ny deuxième guerre mondiale io miaramila sy inona ny lehilahy de nanapa-kevitra azy hoe andokosa aloha hivady tsika ka andao hivady tsika fa tena de lavitra de sao de lasan'olona io anao de tonga de alohan'ny angian'ny train andehanan'ny olona io andeha hiady taty Europa taty de natao mariazy zareo hitanao tsy de tantara zany de natao mariazy zareo natao mariazy aingana be vita ny mariazy afaka 30 minutes ny andeha ny train hitondra ny lehilahy io andeha hiady de natao ny mariazy de vita ny mariazy afaka 30 minutes lasa le lehilahy nandeha miady de tsy niverina tsony fa maty tany amin'ny ady io lehilahy io zany ny mariazy anisan'ny vetivety indrindra teto tany hatramin'izao ny vady 30 minutes mampalahelo zany tantara zany de rehefa maty le lehilahy de tsy nanambady tsony le vehivavy de ny isan'andro isa-taona izy isa-taona amin'ny isa-taona anniversaire mariazindrareo de manao le akanjo mariazy de makeo amin'ny fasana makeo am'le fasana makeo amin'ny fasan'le lehilahy de mipetraka eo miaraka amin'ny akanjo mariazy nandritra ny 80 taona
isa-taona inenimpolo miverina teo amin'ny fasana izy matsiaro manao ny akanjo mariaziny dia makeo amin'ilay lehilahy makeo amin'ny fasan'ilay lehilahy mampalahelo zany dia maty moa izy avy eo dia iny akanjo iny ihany koa no nampanaovina azy dia nampatoriana teo akaikin'ilay fatin'ilay lehilahy. Zany no mariazy farak'izay fotoana fohy indrindra 30 minutes. Zay mihitsy moa ny fiantso andreo le mpanambady 30 minitra, le mpanambady dia atsasakadiny ry havana malala. Mampalahelo tokoa mieritreritra antsika an'izany hoe maheno an'izany tantara hoe vady 30 minitra ve nanga dia tsy mivady intsony dia saraka sara toerana maty ary fahafatesana fisarahana mandrakizay. Fa ny an'Andriamanitra indray raha te handray anao vady ny Andriamanitra dia te handray anao tsy 30 minitra fa mandrakizay. Aleluia. Sady ny tombontsoa ry havana maika makitsika tenin'Andriamanitra amin'ny fizarana salan'ny Jaona 4:15-5. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha tia ahy ianareo dia tandrina ny didiko. Zao zany tena tia masy tombontsoa ngeza be mihitsy ty. Tena tombontsoa ngeza be tena ngeza be amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy takatrika dia inona ary ny soa azo amin'ny nisy olona mihitsy nanontany indray andro teto amin'ny fandarina teto hoe inona moa zany no tena mba tombontsoa antsika amin'ity mitandrina zavatra rehetrarehetra izay azo tandremana anatin'ny Baiboly ity. Miezaka tsika isan'andro raha mahita zavatra fandraitsika hitandremana dia tandremantsika satria izay no mahazanak'Andriamanitra antsika. Fa ny didin'Andriamanitra ry havana dia mampalahelo zany Jesosy hamindra fo azy izy. Ty zany misy tombontsoa ngeza be meko anareo, lazaiko anareo mety mbola tsy fantatrareo ary tokony hampazoto anareo hitandrina ny didin'Andriamanitra. Raha tia ahy ianareo izy dia tandrina didiko. Rehefa mitandrina ny didin'Andriamanitra isika zany, didin'i Jesosy isika zany, dia izao amin'izay ny ataony 20 za hangataka amin'iray. Zany hoe Jesosy zany rehefa mitandrina ny didin'Andriamanitra isika dia izy hangataka amintsika. Ianao mangataka io zany rehefa mitandrina ny didin'Andriamanitra hoe tsy anao mangataka amin'iray. Ohatra misy zavatra angatahanao zany zao ohatra rapitso hoe Jehova andeha lavitra be rapitso mba tahio ahy dia iny tsy any amin'iray iny ny tonga. Fa raisin'i Jesosy iny vavaka ao iny, raisin'i Jesosy iny mahaory anao iny dia entiny eo amin'iray. Hitanareo tsara rehefa karakara taratasy any amin'ny birao tsika. Misy zata aloha tany Madagasikara dia za mahita fity amin'ireny olona mpiasa birao iny dia misy fotoana mikarakara taratasina tômôbily dia filarana any amin'ny 3e étage ilay birao dia amin'ny manomboka eo varavaran'ilay birao amin'ny tohatra midina hatrany ambany hatrany amin'ny varavarana any ambany dia milahatra hatrany ambavahady filarana. Fa za indray misy namako ao anatin'io birao io dia atsoky fotsiny izy. Dia rehefa atsoky izy dia maka anahy eo ambany dia lasa izay mamakivaky an'ilay lalana rehetrarehetra ilay 3e étage. Sy namako daholo zareo amin'ilay anina io. Dia tonga dia entiny miditra ao izy dia tonga dia ilay dossier haiko iny zany tonga dia misy mitondra tanana dia tonga eo an'ny mpanao siny. Tsy kolokolo zany fa tena fahita-pity satria tena mahita fity amin'ireo olona ireo dia tsy milahatra. Soroaka an'Andriamanitra zany zavatra zany. Dia ohatr'izany raha mitandrina ny didiko ianareo izy Jesosy dia za hangataka amin'iray. Iny dossier anao iny tsy miandry ela izany. Misy anjery miaka-midina. Ho an'ny olona mitandrina didin'Andriamanitra tsy miandry an'ilay anjery miakatra sy midina ianao fa tonga dia Jesosy ny hangataka ho anao. Aleloia. Ary zao ary izy hanome anareo mpananatra mbola misy kado hafa koa dia omen'Andriamanitra inona indray ary izy eo aminareo mandrakizay mbola omena fanamasina koa. Izay mitandrina didin'Andriamanitra zany dia omena fanamasina. Inona io fanahy io? Inona io mpananatra io? Io mpananatra io dia misy teny kely ary amin'ny misy efatra hoe ary izaho hangataka amin'iray ary izy hanome anareo mpananatra dia io mpananatra io dikan'izany dia mpanampy, mpampahery na solovava. Fanamasina io. Aleluia. Ianao zany lasa misy mpanampy amin'izay ataonao, misy mpampahery amin'ny ady lalovanao, misy solovava
amin'ny fotoana ianao tokony hiteny. Alleloia. Dia fanahy fahamarinana zany tsy azony mifamitahana ataony ininona zany. Ianao raha mitandrina didin'Andriamanitra tsy tratra fanahy mamitaka izany ianao, tsy voafitaka izany ianao. Tombony ange zany leavana. Tsy hera miteny hoe andeo tandrina didin'Andriamanitra, inge tsy hoe mitandritandrina fotsiny dia mba mitandrina dia mitandrina, fa tombontsoa ngeza be ino ambadika hoe ny olona mitandrina didin'Andriamanitra tsy tratra fanahy mamitaka izany. Ny olona tratra fanahy mamitaka dia ny olona miodikodina sy milalao sy manolakolana tenin'Andriamanitra, miodikodina eo akaikiny eo fotsiny dia arotony fanahy devoly idirana fanahy mamitaka. Fa ny olona mpitandrina didin'Andriamanitra tsy tratra fanahy mamitaka satria fanahy fahamarinana mankatoerana sady ao anatiny. Halleluia. Ary fanahy fahamarinana dia tsy azon'izao tontolo izao raisinao izy satria tsy hitany nafantany, fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy dia ao anatinareo. Halleluia. Tsara nge zany rehefa azo amin'ny alalan'inona zany? Azo amin'ny alalan'ny fanaovana chorale, azo amin'ny alalan'ny fandihizana be anaty fiderana manao gropina fandihizana, azo anatina fanaovana concert, azo anatina fitoriteny, azo anatina inona zany? Azo anatin'ny fitandremana didin'Andriamanitra zany. Halleluia. Mbola tombontsoa manaraka 20 tsy hamelanareo kamboty a. Ny olona mpitandrina didin'Andriamanitra tsy mahatsapa, tsy miseho santira kamboty zany, fa tsapanao foana hoe misy manohana anao, tsapanao foana hoe misy manosika anao, tsapanao foana hoe misy manampy anao eo. Halleluia. Tsy mahatsiaro kamboty zany ny olona mpitandrina didin'Andriamanitra. Raha tena teneniko anareo ianareo le mipetra-drery amin'ny tany lavitra, tsy dia misy manampy io, tsy dia misy mpanampy, tandrema didin'Andriamanitra. Mety tsy ino anty-teneniko tiny areo, fa teneniko anareo fa tena tanteraka zato isan-jato io tenin'Andriamanitra tsy hamelanareo kamboty. Fa renao za misy maefa tena tanteraka an'ilay zay le mifindra trano. Zay efa mifindra trano hatramin'izay indray mandeha zay nifindra trano Alleluia. Dia mba nisy any zoko felan'ara-koditsy sy ry ralafaly nanampiana indray andro zay. Fa hatramin'izay zay mivady any mifindra trano. Fa tsy takatry ny sainao mihitsiny. Io machine à laver io entinao miakatra amin'ny 3e étage. Za no hanao an'izany nefa tsy za. Za zany kivotiny hoe ahoana Jesosy indray andro hoe mifindra trano anankiray zay any amin'ny 3e étage io trano. Machine à laver. Ilay eritreretinareo fa napakatra an'io machine à laver io ao anaty tomobile ary tena sahirana ako. Nefa tsy sahirana koa satria tena efa jereko avobena tamin'izay fa rehefa andeha hibata an'ilay izy dia mampina vao nandeha nitady lamba, gant, inona iarahana mibata an'izy aho, vao batako sady ilay izy. Foana izy mampina batanao an'io. Tsy daholo tokoa moa batako an'io. Andeha akatra amin'ny 3e étage. Za zany fiandamina metsivety Jesosy io, Jesosy io. Ahoana Jesosy ny batako an'ity any amin'ny 3e étage. Tonga eo amin'ilay tokotany eo amin'ilay parking ao amin'ilay tokotany. Dia misy raha ohatran'ny be volomaso be zay, ngeza be tena be kibo be ngeza be zay. Dia veko fa tezitra amiko izy, izy afava romain zay izy, abulgare. Tena be volomaso be tena hafahafa be izy tena ohatran'ilay olona ilay mampatahotra be. Dia tsy dia mahita evao zay. Ahoana izy izy? Ianao napetraka ato? Petraka ato aho za. Zay ho aho hifindra ato. Ay, io ve ampiakarin'ny ambony? Tena ampiakarinao amin'ny ambony io. Ozy izy. Ahoana koa izy alao? Teniteny anina izy. Vao kavanina zany mbola ngeza lavitra misy koa. Tena zay no lahy nibatana io fa anao mipetraka. No batainao io le machine ohatra mibata baoritra tsisy sterily izy mianaka mibata miakatra amin'ny 3e étage. Za tsy navela nikitika. Mavesatra kira zany machine à laver zany. Batain'izy mianaka niakatra amin'ny 3e. Tena taiza be mihitsy nao. Satria zareo nanantona ahy vekeo olona le tamile anao tsy tamananao reny amin'ny tanàna anankiray fa ianao. Io anao. Ianao. Entina anakarany. Ianao. Laso. Antsoany ankoa le zany. Dia mibataindry zareo. Tsy mihinona reo teneniko.
fa vokatra ny fitandremana titin'Andriamanitra zany revana zany ke revana endrika ndra tsika mandray lavitra be rehefa hoe tsy amelanareo kamboty zany Jesosy dia mieritreritra vetsy ahoana ary zany hoe Jesosy tsy amelantsika kamboty fiainanao andavanandro ke zany ny fiainanao andavanandro iny ke zany misy fotoana tamin'izany zay mbola apetraka tany Paris dia mbola izy roa lahy ireny mbola kely titenikely tamin'izany dia manana posety dobla zay satria izy roa lahy moa mifanakaiky dia misy fotoana mampina mandeha miantsena mitondra posety dobla miaraka amin'ny korsa fa isaky niakatra anaty bus misy olona tampoka izany foana ka ilay trano nipetrahana efa akaikaiky farany be farafarany efa akaiky ny gara zany aty amin'ny région parisienne moa zany aty 77 aty dia akaikaiky any dia rehefa mandeha manao kosa mampiona dia misy entana mitondra entana dia mitondra ilay posety dobla fa tena isaky ny mihetsika sara amin'ireny hitanareo ohatra hoe misy ohatran'ireny misy ohatra mandeha karosy dia misy vale lehilahy le mijoro le tataitany ireny ohatrany hoe reny tsy maintsy misy olona foana eo dia tantaraina foana isaky ny ambinao korsa izy ka tsy mitondra tomobila zakeo sisy nandeha bus dia zakeo sisy nisy olona nampotro hoe hiakatra nisy tanahy misy mibaty io posety eo hitanareo tena niretsika mandray lavitra be marina mihitsy zany tsy nijanonareo teo amin'ilay tanàna ry zareo fa lasa niala tamin'ny covid izy ohatry mbola faniha taminay ihany fa izy niala teo taty arina izy efa kely taminay dia efa avy eo lasa lody ry zareo ka ilay lehilahy musulman moa ilay vehivavy kristianina finaritra tamin'izay satria hitoriana teny ilay ramatoa hitoriana teny dia tsy mahay teny frantsay dia alaina amin'ny baiboly portugais dia ampianarina baiboly izy dia izaho mijery amin'ny baiboly frantsay dia izy mijery amin'ny teny portugais dia jerena amin'ny page dia jerena hoe mety ity ngamba ilay teny dia asina mamaky an'ilay teny mitoriana teny ezany ihany nitory tamin'izany fa toritory fo be izay ramatoa izay rehefa toriana teny sy gataka fa metra-tanana foana fa tiako lazaina antsika hoe tsika ireny mahatady zavatr'andro hoe rehefa niteny Jesosy tsy amelanareo kamboty fa tena rehefa hoe tsy amelanareo kamboty dia tena tsy mamelanareo kamboty amin'ny lafiny rehetra mihitsy io fiainanao andavanandro kelinao io misy fotoana tsika toka-tena kely io misy zavatra ngezabe ho atao fa reny olona irahan'Andriamanitra ireny reny olona tonga eo aminao manampinampy anao reny reny ngery avana Jesosy tsy mamelantsika ho kamboty nandray tsika mieritreritra zavatra nalina be sy lavitra hoe nandray tsy azotsika koa hoe inona fa Jesosy tsy mamelantsika kamboty any amin'ny lafiny rehetrarehetra iainantsika io ilay andro atratralina be mihitsy aty aminay ka za rehefa mba misy fotoana avy mandeha lavitra dia misy fotoana ako tsy mitondra tôbila fa manao autostop hatrany amin'ny gara dia eny amin'ny gara indray dia rehefa tonga eny amin'ny gara dia alainy mampionona nandray ohatra ihany dia misy tôbila alaina mandeha vy tôbila satria izay moa ny asanay dia miverina amin'ilay tômôbila fa indray andro tsy raiko ilay tôbila dia nody tamin'izao dia ny andro efa alina be dia mampirera anazy sady ririnina be dia mampirera anazy zany mampiona hoe andeha hivoaka indray amelona tôbila dia haka anahy za tsy niteniteny taminazy efa tonga fa vao mivoaka dia nanao autostopna bus efa andeha hody bus efa andeha hamonjy depôt dia maintsy dia voalohany indrindra aloha tokony tsy ataon'ny bus zany fa zany raisiny mahita fity alleloia io fahita-pity atsika ngety Jesosy tsy mamelantsika kamboty alleloia dia lasa entin'ilay bus aiza anao izy dia hoaria za mandeha amin'ny lalaka ny tranonay somary mitsofotsofika lalankely zay fa gaga anao mahita bus tsofoka any amin'ny lalankely any amin'ny tranonay ny andro efa 23 heures tany tamin'izany satria tsy manaiky le bus anao fa teriko any mihitsy aiza ny adressany fa mbola manao détour miditra anatin'ny tanàna mihitsy izy na hatrany amin'ny lalankely ho nateriny bus be miditra amin'ny lalankely manatitra anahy fotsiny amin'ny alina be tsara Jesosy tsy mamelantsika kamboty izy alleloia tsy amelanareo kamboty akaty aminareo vetivety foana dia tsy ahita ianareo intsony zao tontolo zao fa ianareo no ahita satria velona dia velona koa ianareo zao tontolo zao vola teto an-tany ihany nahitany Jesosy velona Jesosy dia miazakazaka ny olona mitady an'i Jesosy eny Galily mitady an'i Jesosy eny
any a genesareta tady any jesosy any rehetrarehetra any voalasa de tambany ny olona mikasika an' jesosy maheno ny toroteniny de mihinana mofo nomeny miakatra am'izay jesosy nangaia daholo am'izay ny olona fa mpianatra vola nahita an' jesosy fa ty amin'ny asan'ny apôstôly nge mpianatra vola nahita an' jesosy ry ambany satria maninona mitandrina ny didin'andriamanitra am'izany andro zany de ho fantatrareo fa zaho am'raiko ary ianareo ataoko ary zaho aminareo izay manana ny didriko ka mitandrina zany de izy ny tia ary zay tia de ho tiany raiko ary zaho tia azy ka iseho aminy tiako ianao jesosy aloha zany tsika na tsy mitena zany ary tsy maninona fa rehefa tehitenana hoe tiako ianao jesosy de tandreny fotsiny didy de am'izany fotoana zany fatany fa tena tia azy ianao halleloia izay tsy tia ao izy any amin'ny 14 de tsy mitandrina ny teniko ary ny teny zay renareo de tsy fa nyraizana reka zay tsy tian' jesosy zany de tsisy olana tsy mitandrina an'le teniny fotsiny amranantsika azy mba tsy ho lavabe ny fandarana Jaona voalohany evaka itsika toko 5 Jaona voalohany toko 5 andininy 2 hatramin'ny 5 anaran'i jesosy zao no fantarantsika fa tia ireo zanak'andriamanitra sika de nitiavantsika an'andriamanitra tsy akataovantsika ny didiny fa izao ny fitiavana an'andriamanitra de nitandrimantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny halleloia hoy izy ny olona tena be de za mbe tandriamanareo daholy ho an'ny olona tian'andriamanitra de tsy mavesatra ny didy tsy mavesatra ny didy rehefa misy zazatsangana ny zazatsangana rehefa lehibe izy vao tonga amina trano anankiray de ny disiplinina ao anatin'ny trano mavesatra amin'ny daholy fa teriterena ho anazy daholy fa ho an'le zanaka teraka atao amin'io trano io hatramin'izay naterahany de ny disiplinenao efa fiainany de tsy matsiary teritery zany izy tsy matsiary hoe inona ary tao mavesatra be ny didy fa io nefa ny ain'ny hatrandray nahaso ny fiainany de fa zatra an'izay izy ny zazanatsangana efa lehibe tonga atao anatin'ny trano no mahatsapy hoe tena teritery be zany izany hoe de tsy azo atao ho an'ny olona voateraka izy de tao izin'ny lehibe de fiainany zany de tsy neveriny fa hoe zavatra mavesatra fa izay rehetra naterak'andriamanitra de maharesy izao tontolo zao ary ny fandresena zay mety maharesy izao tontolo zao de ny finoantsika iza moa maharesy izao tontolo zao fa tsy zay mino fa jesosy no zanak'andriamanitra ho le teny ary am-boalohany ary vakitsika tary amin'ny Deutéronomia hoe de ho asandratry Jehovah ambony firenena rehetra ianao ahoana moa tsy isandratan'ny olona ohatry zany halleloia maharesy izao tontolo zao raha maharesy izao tontolo zao ny olona ray de misandatra ambony izao tontolo zao azy satria mandresy ahoana ny fomba andresenao meno fa jesosy sy ny zanak'andriamanitra de tandre amin'ny didiny halleloia ho tahin'ny tompany antsika rehetra tapitra ny toriteny halleloia iny ny kantoko rado akiradio raha misy aminareo voakasiky ny tenin'andriamanitra misy zatra nakasika anareo misy tianareo zaraina de zao ny fotoana halleloia ahafahantsika miditra mivantana mizara fahatsapana inona ary ny azonao lazaina inona ny azonao ambara rado akiradio ny kantoko afaka miantso anao raha misy fizarana fahatsapana de aveotsika hiditra amin'ny hira sy ny vavaka halleloia andraso aloha ary mitsika fitenenana fa asitsika sary aloha aza mbola miteny aloha ianao tahin' jesosy marina ty anahy anao ny fitenenana inona ary ny azonao ambara anao ny fitenenana tain'i jesosy pasitera ny tena nanamarika anazy androany hoe le teny teny farany hoe tsisy teny tsony zany ao arenan'io ohatrany hoe alamarina an'andriamanitra amintsika fa io didio no manafaka atsika
dia ilaina fo gery mitandrina ny dikan'Andriamanitra ary fihinanana mihitsy mitandrina azy satria ny devo izany risofeto rehefa tany an-danitra dia tena hoe miainana azy tao fa tena hitany sarotra be izany ilay izy rehefa avy eo izy solafatra ihany hoe efa tany an-danitra dia rehefa latsaka tetỳ an-tany izy dia tena hoe izay rehetrarehetra contrairen'ilay didy rehetrarehetra mihitsy nataony dia mitarika ny olona nandeha nanaraka azy dia tena hoe sarotra izany mitandrina ny didin'Andriamanitra sarotra no fianarana izay ataontsika ety ambony tany fa fianarana mandrakizay ilay izy dia faharoa tena hoe nanamarika anahy koa ilay hoe ilay fanambadiana izany tsy hoe trente minutes fotsiny ilay iarahan'Andriamanitra fa tena hoe mandrakizay dia mankasitraka indrindra pasitera ka mpamoana fianarana dia mankasitraka koa aty zokrosmena taino daholiko rehetrarehetra. Alleloia, mankasitraka indrindra anao ihany koa marinaty anatin'izay ten'Andriamanitra tamin'izay famitinana mahafinaritra be ny famitinana mahafinaritra be ny fizarana fahatsapana tsy famitinana moa izany fizarana fahatsapana dia Jesosy ania hamaly vidianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo marinaty anahy. Alleloia. Apiditra olona hafa manaraka indray ary tsika. Alleloia. Apiditra olona hafa manaraka indray ary tsika. Misaotra anareo amin'ny fizarana fahatsapana fa mamy be foana ny fizarana fahatsapana. Raha efa ao ary raha latojo anao ny fitenenana inona ny azonao tantaraina androany ianao ny fitenenana. Rehefa Jesosy daholo isika rehetra dia misaorabetsaka pasitera na amin'ny fitenenana mankasitraka anareo mianadaty amin'ny tontolo fa nahafinaritra sady mahakasika amin'ny mpianatra na ny voalohany tena nakasika anany tao amin'ilay jaonina teo ilay hoe rehefa tian'Andriamanitra tsika dia Jesosy mihitsy no mangataka ao antsika any hoe tombavaka izany tsy tsika no tena n'Andriamanitra satria raha ny fahalotoantsika sy ny tsy fahamasinantsika sy ny sisa mbola tsy maintsy miakatra miandry anjely miaka-midina ihany fa rehefa Jesosy no mitedy tonga dia mitombavaka tonga dia Jesosy mihitsy maka anazy dia Jesosy efa any an-danitra raha teo dia tonga dia izy miteny amin'Andriamanitra dia tena nakasika be ny dosia izany tonga dia ohatra ny pasitera teo hoe mbola mila miakatra toetra anankitelo dia miandry eo milahatra fa rehefa Jesosy tonga dia efa libre be entre libre tao dia mandeha Jesosy tonga dia anaty an'Andriamanitra alleloia dia ohatran'izany izany tena hoe mampahazoto tokony mbola vao mahita andrea manodidin'Andriamanitra vao mahita itiavana an'Andriamanitra satria izaho mihitsy izany fa ny mpitiavana sady mitandrina dikan'Andriamanitra no tena tian'Andriamanitra dia mahafinaritra koa ilay hoe tsy hamelaka boky dia rehefa olona mitandrina dikan'Andriamanitra dia tsy kamboky dia ampian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra en'Andriamanitra ositra ny fahitaam-pitia amin'ny mpiara-monina sy ny ilay nahafinaritra ilay fisanovavoloanareo mivady teo hoe manao trano mifindra trano sisa dia misy manampy bata masina labe tena gravy no bata andreny fa tena isaorana an'Andriamanitra dia izay ny tena nakasika anaty tain'i Jesosy daholo. Alleloia, mankasitraka indrindra raha latojo dia Jesosy hamaly vidianao dia mitombositra satria fahasoavana hatrany mahereza be foana amin'ny asan'ny tompo mahafinaritra be foana ny fizarana fahatsapana. Matetika moa dia izy telo menadara ety ihany no tena matetika tena mizara fahatsapana eto dia rehefa tsy marinaty anahy moa izany ka tsy tojo dia iza moa izany izao manaraka ao dia tsy tonga dia fantatrareo iza izany no tokony ho ambadimbadika ao dia Rodriguez haingony ireny. Alleloia. Ka raha efa ao ary haingoniana Rodriguez dia metsika aza fitenenana inona ary ny azonao ambara androany. Tain'i Jesosy pasitera dia tain'i Jesosy daholo tika rehetra dia makasitraka indrindra na fitenenana makasitraka nareo navavaka amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra tena nakasika an'Andriamanitra ny hoe mitandrina didin'Andriamanitra dia fianarana dia raha te handray artika vady Andriamanitra dia tsy hoe telopolo 30 minitra mandrakizay isika an'ilay azy somary tapatapaka kely ianao raha nampalavenina tapatapaka kely dia tsy dia heno tsara ilay zavatra teneninao raha azonao verina kely azafady. Zao hoe maheno pasitera
zay vao mahefa te tapatapaka ela be zafady zay zao mety Inarako averiko hatramin'ny voalohany dia ny mitandrina didin'Andriamanitra izany dia fianarana. Dia raha te handray na olom-vady Andriamanitra dia tsy hoe vady telopolo minitra fa mandrakizay. Dia isika mitandrina didin'Andriamanitra koa rehefa ilay hoe mahatangataka ireny tsika mangataka vavaka dia Jesosy no mandray anazy dia izy no mitondra anazy ho entina makany amin'izay. Ary ilay hoe rehefa mitandrina didin'Andriamanitra dia tonga be mihitsy ary totraka fanahy manitaka. Dia tsapatsika foana koa hoe misy manampy ary raha ny fitandremana didin'Andriamanitra daholo izany dia androany koa tena zava-be ilay hoe temerantsika ho kambota Andriamanitra izany manampy antsika amin'ny lafiny rehetra mihitsy izy amin'ny fiainantsika andavanandro. Dia farany hoe ho an'ny olona mitandrina ny didin'Andriamanitra dia tsy mampisaka ny didy. Izay no nakasika be pastera dia mankasitraka ny rahatahita Jesosy. Amen. Alleluia, mankasitraka indrindranao aingodrina Rodriguez tanaty izay fizarana fahatsapana mampibe izay dia Jesosy hamarifitianao tombositra sy fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Naorintsika nohira anankiray amaranantsika fotoana misaotranareo rehetra fa mampibe mihitsy ny fizarana fahatsapana. Nao ataontsika ity hira ity. Iran'ny havantsika ihany no ataontsika. Alleluia. Iran'ny havantsika ihany satria dia havan'ny mampionina akaiky. Zokilahy mampionina moa izany ty tompon'ity groupe ity izany hoe zokiny mampionina ilay lehilahy rehefa mijery ny clipnareo rehefa avy eo dia zobavy ilay vehivavy dia neveu sy nièce ilay menadaka Elmira. Nao ataontsika ty iran'ny kadro ity ampionondry dia nazay hivavaka dia hivavaka ao amin'ny firenena ihany koa. Misaotranareo teny menada mena finaritra daholo.
Alleloia. Ianao tokoa ny hery sy ampinganay Jesosy ary fanantenanay ianao. Halleloia. Ampinoany amin'ny didinao zay, ampinoany zay amin'ity fiainanay ity. Fa zay Jesosy raha mitandrina ny didinao zay dia tsy amelanay hokamboty ianao. Tsy rery zay ary tsy kimbakivy zay, tsy kivy zay ary tsy ketraky zay fa fantatray fa miaraka aminay ianao, mombanay ianao. Ary fantatray fa ty amin'ny côté anay ny tafiky ny lanitra. Mombanao ry havana ny tafiky ny lanitra, ninona ady lalovanao, ninona zavatra izay mety atrehanao raha olona mitandrina didin'Andriamanitra ianao. Tsy isan'ny olona hiady rery zany ianao, maherezy ianao. Misaotra betsaka Jesosy misaotra fa totosa soamantsara ny fandarina teto androany. Tsy tapatapaka na ny connexion, tsy ny tapaha amin'ny Facebook ny fandarana, voninahitra ny eo anao. Ka ta io zany teny zany Jesosy ny tendresa voatory teto androany dia mba tsisy ho latsaka an-dalana, tsisy ho adinonay, fa tena hoe amoa avy zato teny arivo tsy manapatapelina ty anatinay tsirairay avy ho voninahitry ny anaranao. Misaotra Jesosy malala. Be zavatra tsy voalazako, be zavatra mety neritreretin'reto olona reto tonga teto androany mba tia ny angatahana raha namonjy fotoam-bavaka tahaka izao izy. Androany Jesosy ny kadongezan-drindrina vorenay dia niteninao ary ambadiky izany ihany koa raha mankatoy zay dia andray valim-pity, valim-bavaka, fandresena, fahombiazana avy aminao. Misaotra Jesosy Halleloia. Amen. Mpandrotsika na vavitsika marina ty anahy amin'izao fotoana izay vavaka amin'ny firenena. Marina ty anahy anao fitenena. Gazeta pasterana amin'ny fitenena. Naharontsika vavaka ho amin'ny Madagasikara. Andriamanitra misaotra anao zahay noho ny teny nomenao anay androany arivo zao. Vavaka izay ho an'ny firenenay izay tsy miafina eo amasinao fa dia tena mikorotana satria mitady ny rariny. Nefa raha mikorotana dia tena angatahanay mba ho eo aminazy mandrakariva, eo amin'ny malagasy rehetrarehetra mandrakariva. Ny fitandremana ny didinao, tsy hisy ny angalatra, tsy hisy ny amitapitaka, tsy hisy ny tsy tiany namana fa dia tena hoe fitandremana ny didinao daholo ny zavatra rehetrarehetra izay ataony rehetrarehetra mba tsy ho tratry ny fanahy mamitaka izy ireo noho izany. Angatahanay ianao no eo akaikin'ny mpitolona ary ianao ny anazava ihany koa ny fisainan'ny mpitondra mba ho endry ary mba ho afantatra ny zavatra rehetrarehetra ho ilain'ny olona izay ho entina ary na mpitondra na no entina dia angatahanay manaraka ny didinao mandrakariva satria fahasoavana ny ao aorianan'izany. Io ny teny farany, tsisy teny intsony ao aorianany eo dia tena hoe angatahanay izany mba hahita fity sy mba tsy ho kamboty intsony ny malagasy rehetrarehetra fa dia tena hoe mba hijoro amin'ny fahamarinana sy amin'ny fitiavana anao, indrindrandrindra amin'ny fitiavana ny didinao. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao mba ny anaty vavaka mamy be izay nentinao Jesosy hamary fitianao dia mbodombo sy asofasoavana hatrany dia mahereza foana miasa ny tompo. Misaotra antsika rehetra ihany koa izay tonga niaraka taminay teto androany. Ny fanan'Andriamanitra ny mba sy hitantananao hatrany dia ampahery anao ihany koa, handrisika anao hitandrina ny didiny. Mbola sika roanandro Jesosy ka teny tompo velona soamantsara dia amin'ny lakamisy izay tsika miaonetsy satria araka ny teniko taminao teo dia
raha tsy miova ny programa an'asako dia mandeha lavitra raha-pitsika antika izany dia ho hariva dia hariva vao tafaverina mety ho reraky ny voyage kely ihany koa dia mety tsy hanana ery ara-batana hiatrehana ny fandanana ka dia aleo tonga dia atao hoe amin'ny alakamisy tsika mihaona eto dia mahay reza daholo dia ny tombomantsika tapandriamandry akiradio.radio12345.com mafana meno nonjapaka akiradio misy ohatrany isika ny adiny telo amin'ny 9:07 maraina amin'ny 9:07 rarana. Tainy Jesosy daholo. Amen.